Araka ny hevitrao amin'ny teny frantsay sa amin'ny teny malagasy no tokony hoenty mampianatra? Teny malagasy amiko manokana aloha raha fampianarana dia teny frantsay aloha no mety amiko. Tokony atao teny gasy ihany satria tsika malagasy dia mba azahoany ankizy azy tsara dia tokony asiana fanazavana amin'ny teny gasy. Tokony amin'ny teny frantsay mba amin'izay mba hiezaky teny frantsay aby zaza rehetra. Tokony teny frantsay tokony ilaina satria teny raha zasika io fa haitsika fa io tsy raha misy haitsika io zany tokony ianarana ary ohatra efa nisy sosatra tsara atao taloha atao fampianarana. Raha ny misafidiko aloha raha aminakà misy dia aleony misafidy frantsay satria betsaka ny vahiny aty Madagasikara ary betsaka koa ny zavatra fivoarana ankehitriny dia aleony safidy frantsay ihany. Raha araky ny hevitro aloha dia manao teny gasy sady manao teny frantsay satria misy ny ankizy sasany hoe eo amin'ny teny frantsay azahoany moramora kokoa ny lesona dia nefa misy ihany koa ny sasany eo amin'ny teny gasy. Araky ny hevitro aloha dia tokony teny frantsay ilay izy. Amin'ny ankapobeny dia tokony teny malagasy ary ny malagasy zany teny mampahomby ny mpianatra amin'izao fotoana izao. Ny atao amin'ny teny gasy. Raha araky ny hevitro aloha dia aleo teny malagasy. Aleo teny frantsay no entina mampianatra. Aleo teny frantsay. Araky ny hevitro aloha aleo teny frantsay. Aleo aloha teny frantsay aloha. Teny malagasy. Ilaina ihany le teny gasy nefa le zava-misy zany ohatra nefa miankin-dovo be loatra atsika mazana tany frantsay atsika dia tsy afaka amintsika mihitsy zany le frantsay. Inona ny zava-dehibe manao tsy anjera-maimbo ve sa mahazo tsara ny lesona? raha akanjo anao dia tsy ekeko satria raha amin'ny raha ohatra anao tsy anjery fotsiny izany ny ankizy raha ohatra mianatra le fa ny tena tsara aleo mahazo tsara n'ilay lesona ampitany. Tokony hianatra manao akandrina ihany aloha izy satria manampy amin'ny fitadidiana koa izay. Tokony mahazo tsara ny lesona vao manao akandrina. Tokony mahazo ny lesona tsara izy aloha ny akandrina moa mety zavatra voajanahary. Ny tena marina aloha zao ankizy maro manko le zavatra isan'andro io raha dia sady ianarana akandro dia ianarana manoratra. Ohatra le izy zavatra mora dia akandrina fa raha ohatra kosa hoe zavatra somary tsatratra mandray noty zany izay no azahoany le izy. Raha ny tena ho izy tokony hoe azon'ilay ankizy ny lesona fa tsy hoe atao tsy anjery fotsiny. Manao akandrina aloha zany tena marina dia izay vao tena mahazo tsara ny lesona ny ankizy. Tokony sady manao akandrina izy no mahazo tsara. Mahazo tanteraka ny lesona no tena zava-dehibe. Aleo mahazo tanteraka ny lesona aloha. Mahazo tanteraka ny lesona. Tsaratsara tonga mba mahazo tokoa ny lesona. Araka ny hevitrao dia tokony hisafidy sahady ve ny mpianatra ny seha-pianarana tokony ataony dia mbola kilasy fahasivy na 3e zany. Fa maninona? Ie, raha ny amiko raha amin'ny kilasy dia 3e zany dia efa tokony efa hanana soany ankizy. Ie, satria efa fantany sahady hoe aty ny toerana ny filière ho safidiany dia efa resaka sahady izy amin'iny hoe amin'ny matière de base ohatra resaka gestion ohatra dia any amin'ny comptabilité zany izy no tena dia manoka any dia efa afaka fantany hoe arina andehanako rehefa afaka ba. Araky ny hevitro aloha dia mety raha any amin'ny taona fahasivy izy dia efa mijery an'izay satria mba ahafahany hoe maka ino zany avy dia mijery hatrany zany izy dia efa mitady lalana sahady hoe ohatra hoe tsy haiko ina ny asa tiany atao dia hoe miezaka kokoa izy ohatra amin'ny matière scientifique na ohatra zany dia miezaka koa izy amin'ny matière littéraire arakaraka izay zavatra tiany atao zany. Amin'ny plasy ambany mihitsy dia manehitritra hoe hanao ina amin'izao fotoana izao. Agny anao mila vilana azy hoe izao ny tanjonako dia agny anao tonga dia miezaka mandrapaha tafitany izay hafaran'ny fianarana ataonao.